Fa tamin'ity androany ity kosa dia nampafantatra misimisy kokoa ny mahakasika indrindra ny ilay tolotra pakelo ny orinasa DHL ity tolotra ity moa dia ahafahan'ny mpanjifa manafatra entana avy any ivelany ary ao anatin'ny fotoana vitsivitsy monja dia tonga eto an-toerana izany isan'ny tolotra vaovao any DHL. Fanadihadiana irana amin'ny rotsy rakotiny iray ny Tsitsiry Rakotason. Ny pakelo izay tolotra vaovaon'ny DHL dia karazana fomba iray ahafahan'ny mpanjifa malagasy manafatra entana avy any ivelany. Fomba tsotra no ahafahan'ireo mpanjifa mahazo entana tsara kalitao na amin'ny marika tena izy avy any ivelany amin'ny vidiny mora dia mora tokoa. Ny pakelo moa dia karazana antsoina amin'ny teny vahiny hoe e-commerce, izany hoe tsy voatery mandeha any an-toerana ny mpanjifa fa afaka manao commande eto an-toerana ihany raha misy entana mahafinaritra azy. Ny zavatra ataon'ny mpanjifa dia misoratra anarana eo amin'ny www.pakelo.com. Efa vita izany inscription izany dia mahazo adresy fizika any Fransa ny mpanjifa ary ampiasainy io adresy io amin'ny fividianana entana rehetrarehetra any Europe. Rehefa tonga ao ny entany dia DHL no mitondra azy aty Madagasikara ary manao ny dédouanement ary 72 heures roa amin'ny fitopolo ora aorian'io dia tonga any amin'ny mpanjifa livraison à domicile ny entana izay nividiny tany an-dafy. Amin'ity volana ity satria any an-dafy izao any Europa dia misy ny grande promotion dia manao promotion ihany koa ny pakelo ka ny inscription dia 10 € isan-taona izay ahafahanao bénéficier avy hatrany ny tolotra promotion rehetra ary ahafahanao mividy entana amin'ny vidiny mora lavitra no eto an-toerana ary amin'ny vrai marque ozy sy ny fitenenana asorena ny atsaran'ny kalitao ny entana rehetra izay vidina. Ao anatin'ny 2.7 ora dia tonga eto an-toerana any amin'ny adresy izay misy ny tompon'ny entana ireo entana izay nafarana. Azon'ireo mpanjifa malagasy atao tsara araka izany manafatra entana ary indrindra manararaotra ny tolotra sy ny fihenam-bidy misy any ivelany ka mahazo ireo entana ireo rehefa misafidy ny pakelo ao amin'ny DHL. Mirary dia mirary ihany koa ny saran'ny fitaterana sy ny habatseranana izay miala amin'ny fahatongavan'ireo entana eto an-toerana. Afaka misafidy amin'ireo kojakoja rehetra toy ny teknôlôjia vaovao, ny akanjo, ny kiraro ary koa ny kojakojana fiara ohatra. Ireo rehetra liana ny hanafatra entana amin'ny alalan'ny pakelo ao amin'ny DHL.